tantarako. Tsy mahavaolana ny raha masilafy fa vao maika aza hiteraka aretina ho andry. Ka mafy akizao a. Mafy zany hoe tia izany nefa ataony olona tsinitsiny. Tsy ao amindry mantsy ilay toerana dia mora indry no teny a. Fatindry izao ve aky. Tsy haiko aloha fa raha za mihitsy aloha tsy manaiky ataon'ny lehilahy ohatr'izao ka efa ela ny ala. Ka mbola tsy sendran'izany tena hoe tia izany akindry a. Tiako loatra angeky hiditra e. Tsy mahafoy azy a. Ariko na dia ny anarana hoe ditra fotsiny azy efa tena mahamparikoditra kiko. Anarana fotsiny aky izany a. Anarana fotsiny ahoana e. Misy heviny daholo erikala ny anarana. Tsisy petapetahana fa tany fotsiny izany a. Raha mba nahainy safidy anarana izay olona ho vadindry izao ndry a. Tsy mba nijaly ohatr'izao angambany. Kitako. Hita fa izany no marina. Ohatra izao hoe fitiavana na koa hoe fahendrena. Fa dia ilay hoe ditra mihitsy vera angano misafidiandry. Eno ay e. Landy ino na ty mody faniny ty akia miantso indrindra eny bandy aiza ho aiza e. Fa inona koa ary ny anaraka raha ny ditra anay. Tena manahirana mihitsy ty ataonao tika. Olona efa manambady ange ianao e. Manambady? Jeko, efa fantatra nefa manambady ianao na dia mbola tsy nentinao nanisaka taty ampiasana taty ho hitanay aza ny vadinao e. Fa mahita peratra amin'ny tanako angandrilony. Aiza na hitako izay nampirimanao miperatra ao any. Fa ny fantatro dia manambady ianao. Dia atsara an'izay ty fanadalana ho alavy ty fa za akory tsy paisy maniry endretra rehetra ka anaiko tangotangosanao fahatany fotsiny a. Ary izy mahita lazaina nefa tena oatra mipaiso mihitsy rehefa aloha fahitako andrina. Ndraikako eo manina. Hitandry moa le paiso fonomby reny. Manome forme kiorakely mahafinaritra ireny mijery azy sady mampitehinana be. Dia ohatran'ireny angendry. Tena mandehana ianao ditra ka. Sao dia tratran'ny olo tiako amin'izao ka anahirana eo. Olo tiana? Jeko, efa fantatrao tsara fa efa manatompo ah. Sady efa intamy iny koa izy tsy ananao mandehana hoe ianao mandeha ka. Iny bandy matavy be tsy fantatra na atao inona beranga mba hatakalombe ana. Tsy endrika tsy bika fa ohatrany kisoa. Andrekaka eo, mba asio fetrany kely ny vavanao ditra. Amiko ny fanahy ny maha olona fa tsy niendrika amam-bitra. Ary na inona fanaratsianao azy dia izy ny tiako. Mazava? Izay fa lasa? Ho hitantsika eo aky izany Rolandy a. Fetra, averiko foana fa tsy azokazoko mihitsy ho alantsipanao iny a. Enao vera nga ohatran'izao dia sipa ohatran'ireny mba hirana. Impiry averina ary izany e. Finina mihitsy aloha izany le tena tsy itiavany zato zoko vaviko azy tsy azoko. Ka tsy tiako fotsiny e. Voajerena amin'ny paoziny dia vavakiana fotsiny vola sy ny arenanao ihany ny tena tetehany. Tsy manao an'izany indrianitra teneniko anao izany. Maninona e? Tena mifona anadahako ianao. Tsy sanatriny ianao izay palahelo anao fa ianao anerika. Efa fantatro ny tianao ambary fa tsy tokony averinberina amiko foana nefa ny hoe ratsy tare matavy loatra sy ny sisa. Orfetra, fitiavako anao aneo azy zany. Tsy tiako ianao hoe ninona e? Ianao anabaviko tokony anoana andreto iny vao maika mandetika ny moraliko mandrakarivako. Fa fidiny ananga ny manana toe-batana ohatr'izao ka. Dia moa ohatran'izao koa teo aloha, Sanatriry Fetra ka isahana-bavinao mihitsy no andehanao an'izany aminao fa fitiavako anao ny tenenako an'izany. Tsy tiako ianao hijalina ho ampijalian'ny vehivavy ihany. Tsy manana afa-tsy ianao ane zary Fetra. Aza mety tsara vela tsy rianitra.
fantatro ani ianao sy ny toetranao io fantatro ekeo any vatanao meteza anaiky fa ratsy ianao tsy ok'izay e reraka tena reraka dasineny alay voa alaivo anaraka anareo fa maninaka any tsy maty manaraka anareo tamin'iny aksitana zao tsika iny fa manina marina ary ty tsy maty tamin'iny ory fetra mikeo a fa ratsy lahy tsy miendrika ny anambady fa matavy sady matavy loatra tsy misy vehivavy ho tianao zany fa mety tsara vela tsy fotsiny iny landilandy iny oay zay fa safotra ary aloha entina miditra hôpitalany amin'ny dokotera Albert Otsindromo fananinona izy aiza izy tsy jery azy mihitsy aloha ny atsoko andriaka aty e za mihitsy ny te hiresaka amindry manakambara amindry afaka miandrika izy zany fa aleo aloha hijeryn'olo tiako rehefa aveo tsika afaka miresaka foana efa miteny andria fa tsy hiditra ao fa etsoko sécurité eo andria manova tsara be mokondoha eo tandry kely anazy ka lazaho mainka anary izay tiandry ambara fa mainka hita amin'ny malalako e malalako izao Rolandy tsy mahasoa ny zandriko mihitsy ny fiarahanareo ka entitra milaza amindry fa tsara hatreto ny fiarahandry amin'ny anadahako fa mampijaly azy fotsiny maninona fa mampijaly azy ahoana moa zaka zahay aza ny tena tsy misy ohatranay raha mpifankaty zany landy sao dia verindry ary fa tsy mahita tsara ty masoko ty na jerena kelikely ohatry ny masotsinoa azy tsy azoko mba lefa solavitra rikala ny saina mba sipa manapahaiza loatra n'izao ihany ndry inona mihitsy ny tiandry ambary sady aza olakolaka koa ny resaka fa izay tiana lazaina fa maika hita ny olo tiako aza zao ndry aloha aza mihevitra hoe vendrina mihitsy ka tsy atakatra ny tiandry atongavana amin'izao fiarahandry amin'iny anadahako iny izao tsy vendra ndrika fa diso hevitra fotsiny angambany tsy iny mihitsy ary kala hoe sipa ohatrandry izao ve dia ho tian'ny anadahako izay matavy ohatrany kisoa iny ndraiky izy mba vavandry na zaza mbola tsy niteny an'izany tany fetra ka zany ao marinako ndry no mahita azy ohatran'izany fa za tsy mahita an'izany ary aza mety tsara velatsiranga mitetika ny arenanay fotsiny ndry tsy ady hevitra amindreky iny atondihako eto fa velao amangy amin'ny fetra sy hijery azy dia ampiazay izy ny andehanako aty fa tsy ndry oay misesiko ohatry ny omby fotsiny le tsy mahalala fombo ty fetra fananiny ianao nietsika indray aretinao misaotra malala tonga taty nietsika tao indray ny krisiko fa mifamaly tao indray ro day ngefa fantatra lahy ihany ko tsy namelany ange raha tsy safotra tao indray sangefa miteny hoe aza mifamaly amin'ny tsono avelao fotsiny izy hiteny an'izay lazainy eo ka za ngefa tsy namaly azy tsono raha tsy hoe izy miteniteny momba andrio ihany sisa tena tsy zakako mihitsy akiry lany efa fantany mihitsy ane hoe zay le tsy zakanao dia vao maika ataony aza miresaka momba n'izany tsono tsy mampiemitra antsika mihitsy akory izay lazainy eo ay ao ary fa ezaka kia aiza ny vary kolokoloana ay tonga ianao andraso fa efa kely sisa dia vonina re efa miandro loka horitra sisa tsy aloko zany fa zaranga maika dry fa maika ho aiza kory ety ianao aza ve bo tonga sa dia voakalina indray tsy misy hidiranao zany fa inona fotsiny moa zany no ataonao atao no andro efa amin'ny fito zao mbola tsy mahamasaka sakafo ihany ianao didia vo amin'ny fito ane izao sady isanandro koa angainao mba tonga aloha zanky raha fantatro mialoha fa mody aloha ianao androany dia efa nomasahako aloha ny sakafo ely zany fa malaky ianao maika aho aza efa miezaka resa ary ditra fa za koropahana be ohatran'io sao dia everinao fa fatana charbon azy izy ity ka afaka kopahana ary to mianatra amin'ny be famaliana ary ty tsy be famaliana mihitsy re za fa milaza marina aminao fatana gazy ine io sady aiza koa no alalako fa maika tamiko eo ianao ary angararangana le hijery filma tsy amin'ny salon antsy aloha mandrava vonina ny kaly dia atero any rehefa vita eny ary tia ny sakafonao fa efa vonina rery ditra za efa saika hoany mihitsy hiteny hoe aiza fa ohatra midororo be zany ianao mikarakara kaly fa ho aiza marina aloha ianao io
fa tsy efa miteny anao moa fa tsy misy idiranao zay ataoko sy andehanako any. Didia vadinao nge za e zoko ny mahafantatra zay alehanao sy zay ataonao. Oadray le ty e fa vadika ahoana moa ianao a soratra tsy vita somary azoko vady amin'ny ahoana ry anina a Didia fa inona marina keny tena sakana tsy hanaovantsika soratra moa e. Didia fa tsy efa miteny anao moa tsy resaka soratra zany tsony a andresy ditra fa ianao ty fa zany de tsy tia atsony e. Odry tsy tiako ve anao ko ho piko sotazomoko ato trano aty a ary mba andehanako fa sipa mitapo tsisy ilana azy. Ary inandraiky iny nampigidragidra be anareo mifatao alina fa tena tsy fandrenesana mihitsy a. Hiditra foana de ivoaka alina rery tany indray de nila vaniny nilahady tamiko tao e. Ka nanontany sy nisikotra izay alehandray zao ndry io a. Eny akiko ko vadiko kosa ve akia ndry koa zany mila raharahako efa impiry tenena foana fa tsy ilaina manontany azy na inona fa velao fotsiny any izy andeha amin'izay tiany ataony any. Ka efa hoe vadiko kosa ngekina ramiry vady vadiko ve no itsonan'ireny lehilahy mohaka fanaka malemy no ararotina mpijaliana isan'andro ao sady tsinitsinina vita kory akiko vady vady. Ka vadiko foana kiny a aza ataondrian'izany izy fa mivolana iny sakana mbola tsy hafana amin'roso amin'raharaha vola olona tompon'orinasa very kala inona no mahory azy fa de hoe izy mihitsy tsy mety anao ka tsy avy aminy ngeky fa avy ety amiko mbola tsy voniny mbola tsy voninara-bola. Raha tena tiany koa ve kindry tsy hosakana ho azy zany a izy mihitsy nefa tsy te anao ngambany ka tsy mety amiko akisy zany a aleo samy miantoka amin'izay tsy mifandatsa raha misy ady ao atokantrano. Eny marina koa aloha izay e ary ndreo moa zany zao fatany fa mihinana an'io fanafody fanabeazana izan'io. Raha io ve kiny ho hitany tsy oloza za kitsy laza mihitsy hoe tsy te hiteraka aminy raha tsy vita soratra de hatramin'ireo viana moa zany no anafenandrian'izany aminy aky tsy haiko akia eny ariko Landy bonjour ndi bonjour monsieur Ditra. Ohatray fa hatramin'ny viana indray moa zany no asiana monsieur fetsona amin'ny bandy manomboka androany tompoko mba ho marika mifanajako anao. Tsy azoko fa ngamotsika tsy mifanaja hatramin'izay ka aleo tsika samy mipetraka amin'ny plasiny amiko ka za mipetraka amin'ny mahampiasa anao de ianao kosa mipetraka amin'ny mahampampiasa anao de izay no najaoko anao manomboka androany monsieur Ditra. Raha zany no tianao de andao ary fa hipetraka amin'ny mahampampiasa koa manomboko zao. Inona no tianao lazaina azafady? Inona tsy mazava aminao amin'izany mademoiselle Landy miomana fotsiny ary rehefa izay tianao de ho taterahantsika zany. Eny tompoko ary afaka velanao hiasa amin'izay ve za azafady tompoko fa mbola beta be miasa miandry non mba angalo kafe aloha de atero ato bro. Eny ary tompoko. Ty mifanafodinao andro fetra tsy nananio tsony efa tsy manina ka hoano aty fa tsy hanahirana io indray ianao ny dokotera ny teny fa tsy maintsy hoaninao ty fanafody tiako inona apetrao rehefa hoaniko eo foana io hoano za mantsy andeha hivoaka kely amin'ny vetivety zaoko eny rehefa hoaniko io eny fa lasa ary aleo alatsako atsy anaty WC tsy ho fanafody io fa arakaraka ny hinanako anio zay nge vao maika ohatra makarary azany Odio androso fa tsy midy io mitady ahony ianao mademoiselle Landy iny tompoko misy resaka kely tio ataonao ahoana izay tompoko inona ny asa makabe mbola ataonao an'izao inona mbola mikarakara ny bulletin de pain amin'ny mpiasa rehetra ato tompoko de sao de tsy tratra mantsy mandrapatonga amin'ny farany volana io karaha manzareo ary oatra amin'ilay kosa le mifanajanaja be ohatrany tsy ratsy izy eny tompoko mety amiko aloha oko zay ry Landy ianao ve tsy leo be fa manja aloha ianao ty saotra tompoko afaka mandeha mamonjy ny asako amin'izay ve za azafady fanontaniana aloha tompoko ao anaty ordinatera fixe sa portable ianao io miasa mety daholo izay ampiasaiko ka
bon mandeha na raha ilay makaty amin'ny braoka ny ordi portable anao a dia ato ianao miasa ka mila fifatohanany azary monsieur le DG miasa dia maninona sady mila verina indray aloha hoe izahy e a ary tady fa ianao ihany nametraka an'izany condition zany fa tsy za azafady ary tompoko aleo ary fa andeha vetivety ahaka ny ordinateurako e ary malaky ianao e tena miseho amin'ilay sy mafy lokoa ny tisipy ty a ho aizy eo nefa iny tsy ho zakako e ary aza ihany ary mbola tsy tonga foana hatramin'izao andraso aloha antsona kely fa adino indray izay allo fa aiza ihany sady indray ilay fotoana zay indray elahy le manao ambany zavatra amin'ny fotoana efa mifanomezana efa ty ilay zavatra efa mandehana malaky makaty zao dia izao mbanao ty aloha indray titry izany androany sa ve tsy fiaran'izany ndraiky tonga ho ivelan'ny vavahady eo izany ndraso hoe tasaniko eto ambaravarakely ie tena izy io ohatra haharizako io fa vitako eo amin'ny devant fiarana io tsy tazako tsara koa fa maizimaizina le vitrako miresaka miady hevitra be samy pozindry zareo izany a ininy fa mivoako titra sady to tsy faly izany mety mifamaly tao angambo ireo izany mba iza ry vehivavy io e sa efa sipandray kolona aiza ianao e ahoana e ary fa ina nao tosijanonana any ambony any ha tsy heninao nga tonga toka dia tsy mba mahalala midina akory efa sahanao mihitsy izany mitondra vehivavy anaty fiaranao dia fanampon'izany mbola entina tonga ty an-trano koa tena miaiky ny fahasahianao aka so dia lasa adala ary tianao ka ho aterina any an-janamasiny ha dia za indray izany no lasa adala aminao ela be zany fa homaniny akanjoko fandehanao mission kely aloha dia afaka telo andro avo miverina eo ay mazavy izao anao mission efa hita fa andeha apetraka amin'ny vehivavy anaty fiara io ko mbola mandainga ihany tsy mahay mipetraka mihitsy rehefa tsy hainy miaina tsy misitry belona any anaty lavaka any fa tsy zany tsy aiza miaina eto andray ry tity dia efa zao ve nataonao anaty dia mbola sandray fononao ka vonoko mihitsy ry ty rehefa mahay vava tsy mahay mipetraka ka hita fa sipanao io e ary ataoko mahita io androany fa ho hitanao tsara nanaovako an'io irena ty tena fandeha velao fa ataoko mahita io androany e zany miaritra amin'ny mafetiko tena no anjaka ary rehefa tsy azo teneny ny tena dia iny aratsakazoko sy mpamiseo be loko mihitsy ty maty fotsy famavatra andray ry ditra nataoko ihany tsy hiditra amin'ny raha natokantranonareo ty fa ilay mamono vehivavy kosa aloha tsy mety raha zay diranao kely raha ngany adinay azafady rehefa miseho milay dia zany ny saza azy ary avy tena marary tity fa za tsy tominao voloko ohatran'izao tena tsy raha ry mitsomokosy zao fa ampelanao izy ay tena nidona tamin'ny tolanam-baravarana raha noako tena voadaka tsy tontolo be antia mama tena fanina zany saza mpamono vady le tsy mahay mihaino fia andray titia titi ananinona ny vadiko e zareo vadiko nanao fandry azy zareo fa maratra be vadiko ny vonondry kay azafady indray raha nidra tamin'ny adinareo e titia otry titia fa oaiza sady koa ty ianao e ianao anie mbola tsy sava e titia fa nanina ny tao mandringa be miditra avy any sady mangana anie masonao izany e ny anjera kely tao tokotany fotsiny tao io ake ny anjera fotsiny ve dia mangamanga nohatran'izao sa nanao lehilahy mohaka tao indray eno efa hoe midona tamin'ny tolanam-baravarana io e mba hafa kely koa aloha izany tolanam-baravarana reo izany e tonga dia maso manodidina mihitsy ny vo ka le poinne boribory reny ingeny navoany io ko areo aloha eto ranga amin'ny fiara ohatra misy vokonga mba atao amin'ny fototsandroko ato izany fa misy marary ao ary malaky ianao fa taraiky ihany ditra mandeha tsara ve ny orinasa ao ohatra tena mandeha tsara mihitsy ko
Fa inona aloha mahatonga Andriamanitany an'izany e? Mba manontany ako. Sao dia variana amin'ny vehivavy eo fotsiny mantsy. Fa variana amin'ny vehivavy ahoana indray ary e? Ny asiako anareo sokoloana aza efa tsy hitako vao maika avy ana problema hafa indray. Ka izay mantsy. Tena tandremo ridritra amin'ny orinasako io fa tsy tsitsitsiko anao io a. Amin'ny maha-olo tiako anao no nametrahako anao hitatana an'io. Ary mpiasa rehetra tsy misy malala fa tsy anao direct io. Mitandremo a. Eny aky malala. Za ve dia sanatria anao kinanga amin'io izy ianao? Aiza moa raha sanatria miala amiko ny fitatanana ny orinasa io? Ka izay indrindra mantsy. Miandry fotoana kely mantsy sisa ny fireglena ny zavatra rehetra dia mivady amin'izay tsika selahy. Hivady? Henoko. Tsy mazoto nga? Aiza moa akiny hoe tsy mazoto a? Tadio tsara ridritra. Fitiavako anao daholo nefa nanaovako sorona ny tenako iny be dia be. So ianao dia hivadika amiko fa dia mifankahito tsika. No, aza matahotra aky malala fa tsy hanao an'izany a. Na dia fitatananao an'io orinasako io fotsiny aza. Ary tadio fa tsy fantatry fedra velively ny fisiany io. Izay ihany koa no anisan'ny tsy andalovako ahy mihitsy. Ho fitsonjovako anao daholo izany. Eno a. Ary aiza ho aiza marina moa izany izao ny raha momba mifetraka. Asa manahy ianao fa tsy ho ela koa iny dia ho lasa hody any amin'ny rainy. Tonga hatramin'izany mihitsy ve kiry malala? Eniko. Ary dia mbola veriko aminao ihany fa fitiavako anao daholo izany. Eno a. Ary manahoana aloha elasilanja ihany e. Milamina tsara. Efa vonona sa mbola... Milamina ka efa kely sisa. Okey ariko. Fa lasa iza indray izany antry e? Tsy haiko fa nandefa mesazy teo izy hoe tsy modony raha tsy raha fakapitsy dia izay ny atsoko andray tiako. Kosa. Dia manahoana aloha malalako ato e? Zao akia, zao mbola eto am-pandriana eto zaoko. Zao marary tsy fantatra hoe manakory zao. Fa ny tena mahagaga angerylany dia za mengezandra manalina ity nefa tsy hoe mihinan-kanina be izany akory e. Fa hono a? Fa tsy efa nanantona spesialista moa nareo mahakasika an'io aretin'io. Tsy hay tsony anie raha avy amin'io ihany koa mahatonga anao sepitsepitra lava io e. Ka efa nanantona mihitsy e. Tsy haiko tsony moa izany na hoe tena dokotera spesialista marina very ny saina fa hianatra moa ny fahitanao ihany ny toetranyko. Zay tiany atao ihany no atao dia izay lazainy ihany koa ny tsy maintsy tanterana dia izay foanako. Eny e. Ary izy iny marina ve va efa ohatran'izany mihitsy tokoa ny toetrany hatramin'ny fahakeliny e? Hatramin'ny fahakeliny? Ary maninona marina moa no misy fotoana miezaka mamerina ny tadidy tamin'ny fahazazako dia tsy mety tadidiko mihitsy e. Mampome akoho ianao ty rifetraka. Aiza koa nisy olona tsy hatadidy ny fahazazany izany. Ka tena marina ange izany izany dia misy fotoana mihitsy mba hoe miezaka mitadidy izay mba mety ho lasako. Indrindra hoe ny tamin'ny fahazazako dia marary be fotsiny lohako ange. Izany ve? Eno a. Hafa kely indray izany ka. Tsy mba misy tsara anao mihitsy ve izany na dia mba hoe ireo fotoana mamikely nirahana tamin'ireo ray aman-dreninareo fotsiny aza tamin'ny fahavelona. Ka na zaza angerylany gaga e. Na dia hoe nendrika izy ireo aza misy fotoana dia tsy tadidiko raha tsy mijery sary a. Izany ve? Nefa ange tsy hoe ela be izy ireo no maty e. Mba enjana indray izany ka. Ka zaza gaga amin'ny tenako ihany ko. Inona ary ny tena mahazo ahy? Mararika mipabity eo ndraiky iny lohako. Izany ve? Rokizay ary aloha ndresaka e. Matory eto aloha ianao sao dia reraka be malalako. Landy a. Tena matahotra akisa sao dia ho lasa diniko ambany ianao olo tiako tsy foky atsoatsa marina. Aza miteny an'izany moa ianao fa tsy ho avelako adinonao izany raha mbola velona koa malala. Misaotra ke malala. Odio, Mira, mba voaiky azafady a. Kalakolona indray angamba izany mandondona ambaravarana izany. Andraso fa ho avy e. Ahoana ny indry? Avelao aloha kiza mba hiditra azafady a. Mandroso ary. Misaotra. Tena mialatsiny amindriky aho tamin'ireny an'keo reny a. Fantatro fa tsy faly amiko indry izao. Ka ahoana mihitsy moa izany tokony hafaly tamin'ireny fihetsikindry ireny ka. Miantso vonjeo dia rehefa vonjena dia izany ireny atao indry mahia. Mifona mokiza fa tsy fananiko angeo ary reny. Ka inona tondy andrea-ty fa sao betiny vadin-drehety indray indry raha tratrany eo ka andro alina be izao ve ki? Tsy ao aky izy a. Tsy nody izy.
Natsoka anefa izy dia tsy mandeha ny telefonany. Tsy haiko sao dia misy mahazo azy indray ary ihany. Tady vonjy indray zany ry io. Izay na tonga avandray aty hoe andao indray araka hitady azy sa inona? Ka naratra be ny ankizy ny ala teo ankeo iny. Tsy mandray saiko a. Sady ndry koa ange nandratra azy ka tsy afa-miala indrindra sanatria ka maninona any izy. Raha hitady vonjy ikarakazy indray ny atondiandry aty amiko aty mandehana mivoaka dia tedavy rery any ny andriva za tsy mavita. Andraiky. Fa tena azo nodinina mihitsy akindry ity efa izao ve kiny mahazo andry? Jereo nge nitary andry fa mangana ohatran'ireny ireny mbola andeha tady azy any ndry. Tsy avela ho faty any fa zara aza ho faty any izy Ka vatoko anekiny. Eny, misy fahamarinany aloha ny andry fa tsy maninona kia. Aleo ary andeha dia miala tsinina nakotapandry amin'izao efa alina be izao. Oui, bonne nuit ndry. Mandehana fonjeo ny fandriana mafana fa olona efa hita fa nijanona any amin'ny vehivaviny ihany ve mbola ho tadiavina ihany. Etiko moa. Ena raiky fa aleo za andeha. Bonne nuit koa ndry. Yanitra ho avelao ahy tsy ilana an'io vonjeo. Fa inona ry zany mahazo amin'ny fetry izany toa midelira be izy. Andrekaiko fomba nahazo toromaso kely fotsiny dia fa zao ny ataony. Za ty tsy mety mahita toro mihitsy fa miasa be ny saiko. Yanitra foana ny tsy afaka ho ambavany. Tena tera-tsemboka be any izy izany tsy tiako terina nefa sao dia vao maika manao krizy io. Aleo izany kalmena fotsiny aloha ka. Aleo angalako lamba manto kely dia apetako amin'ny lohany dia fafako moramora ny atsembohana be an'io. Zay kosa fa ny kalma ka. Zay fa miverina natory. Andriamanitro, fa inona ary ny aretina mahazo amin'ny fetry ty? Tena tsy fanao mihitsy izao. Na tia tavezany me mitombo mandramamanany ty aza tena mahagaga mihitsy. Tsy mba ohatran'izao le fetra na taitra fahiny. Tovolahy-pikiana sady tomady. Ditra ho mifoaza amin'izay fefatoandro be nge ny andro nao tsingamba dia tena zatra mampiada tena mihitsy Fangahy fa maraina ny alina ka za efa zatra matoro marainako. Ka mila miresaka tsika fa mifoaza aloha mbola betsaka nge ny zavatra tokony atao aty Enao koa zany ko. Enarany tianao resahany meno anao Anontany ahoana fandehan'le landy amin'izao aiza voaiza ny afera ka mbola sarotra be akia. Inona ny sarotra? Vitanao sa tsy vitanao fotsiny dia izay rehefa tsy ianao ry ditra dia tady olo-kafa mahavita azy koa ka le izy kosa nge akia tsy resaka hoe mahavita na tsy fa sarotra be le zavatra takindry ka tsy asiana olana be fa rehefa sarotra aminao dia rapitso ihany dia anakarama olana azy zany. Zany ko asiana olana be. Ao fa efa andala-piketrehana aty malala fa inona ary ty masisika ity? Meko herinandro ianao sisy reglena an'izay dia rehefa tsy kapapala mavita an'izay ianao dia za mihitsy nandray an-tanana azy sy anao azy mazava. Enika efa reko izay fa aleo fa hotoko fa aza-panovin'olona zany. Mba tena maloto koa reto akanjo niditra reto ka. Aleo tonga dia olomako aloha sao dia tsy ho maina io. Ho tezitra eo indray iny raha tadiaviny io mantsy reto rehefa tafaverina avy any izy. Sady le akanjo fanaony matetika mihitsy reto. Ary inona koa ny zavatra lasaka fa ny aposina akanjo niditra iny? Fanafody angamba izy izany fa raha ny zavatra mitavoangy anaty baoritra kely. Dia fanafody inona nefa ka? Andraso aloha ampirimoka aty dia andona andrety vetivety ady avy eo ka roanao hoe fanafody iny iny ka. Orikala tena mba tonga vasaina amin'izay airato amin'izay ny maso fa efa hita fa fanafody pozina be nge io Dia ho vita niditra veka sanatriny anapozina ka profinina indray no mbola andrasandria amin'izao ka sa iandro vatapaty vao ho tonga saina eo. Dia ina ary kisa izany no ataoko mialako mitsoka misaraka mihitsiny. Inona mbola iretana eo zao?
dia mandehana makany amin'ny polisy avy hatrany mitondra an'ireo dia gadra hoany fa fanafody voararana ekireo e. Tena tsy vitako aky izany itoroka azy eo anatria manam-pahefana izany mariny. Rehefa tsy mahavita ary ndry dia mandehana rio ireo zao dia zao. Ko raha tadiavina io dia inona no lazaiko azy? Tsy ho fatiny io inakina ataoko mihitsy fa tena matahotra torakovitra mihitsy io ndry tiky mba kanosaka andrasy zao no andeha atao ary enoy tena tsy mitsahatra nanao krizy mihitsy Fetra tamin'ny alina fa vao matory kely dia mihetsika foana. Zany raha azo tory mihitsy alina. Zao maraina izao izy vao mba nahita tory kely. Sao dia mba misy fanafody tokony hoaniny izy io ara dia tsy mihinana izy. Izy nefa tia matory be tsy foko foazina fa antaninana izany. Ary maninona moa raha karoako atao anaty fitoeram-panafodiny zareo ato izay. Aleo ranga izay ny atao Tia izao misy boaty farmasia kely ity dia aleo tia ny andeha hojereko aloha. Toa tsy misy ninona koa raha zato fa fanafody tsotra manasitrana retina andao fotsiny reto hitako beta be ato reto. Dia aiza re izany mety ahitana an'izay Ary maninona moa raha mitsofoka ao amin'ny efitrano ny anitra Sao dia mba ataony tsara pirina any kosa ny fanafody mifetra satria saropady. Aleo ranga izay ny atao Raha nanantona dokotera manam-pahaizana manokana izay sy mira mikasika an'ilay fanafody hita tao amin'ny paosiny titra dia arsenika trioxyde. Izay no anaran'ilay fanafody na le poison des héritiers. Izay koa mahadika azy. Vovoka izy io ilay dokotera fa rehefa manome azy an'ilay olona tiana finoana dia ranoina amin'izay. Nivoaka nozy ilay dokotera dia raha fantany fo mahazo an'ilay fanafody ilay olona tonga dia tratra ny fivalanana avy hatrany. Ary maty tsy trahadrano fotoana vitsy aorianan'izany. Raha azoko tsara izany dia misy olona tiany ditra opozina ary mety efa tena andalana amin'ny azy mihitsy izy matoa hifandrano ilay izy. Dia iza ary ilay tiany hovonoana sanatria ve ka za? Tena matahotra mafy ny aiko ka lasa tsy mahatoky an'ity tratsony. Ary mba tsy nidiny kosa ny efitrano ny antrako. Tsy napozony koa moa eo aty za fa raha tsy izany angamba dia nidiny any. Dia aiza ho aiza ato re mety ahitana an'ilay fanafody tokony hoan'ny fetra andraso hoe jereko sao dia ao anatin'iretsy poketra miantonantony iretsy. Tena tsy misy ato ka ary ato ka tsy misy koa ato. Ary ity misy vatakely mihidy lakilehibe tokony hojerena ny lakile an'ity fa sao dia mba tsara pirina ato ilay izy amin'ny mahafanafody saropady azy. Dia aiza nefa mety ahitana ny lakile an'ity ka? Andraso aloha raha karokaro anaty any tsy ho hita eo ihany ve farany Enao koa nge izany dia nisahirana be ry nikaroko an'izay nefa efa hita napetraka anitra ety tonga ilay fanafody. Za ve mosy ry malala fa hono inona marina hono izany io fanafody hoaninao io ka? Ka tsy haiko tsara fa raha araka ny fanazavan'ilay dokotera nitondrany anitra dia hoe vitamine izany hono iko. Dia tsy haiko ohatrany hoe calmant koa. Izany? Dia aiza ilay dokotera fitondrany anao ka? Faritaviana daoly ary izany fanontaniana be dia be izany ranga. Mba miahiahy fahasalamanao fotsiny moa ry fa tsy misy ninona akory Dia mahatsiaro mesalama tsara ve no hatramin'ny nanana andreo fanafody ireo ka? Ka za koa aza ngeky gaga fa za azy efa tsy netininana intsony fa ohatran'ny vao maika mety salama izany rehefa mihinana an'io e. Za very fetra? Eno tamin'ny farany teo aza efa tsy netininana mihitsy fa niforse ny anitra fotsiny sady tena andrasany ohatrin'omby mihitsy ange. Zany ko raha tsy izany tena ataony mahita mihitsy raha zany? Eno Ono afaka atoronao avy misy an'io dokotera fandehananareo io malala? Tena tsy ananana kokiana dia ny kontaktany aza. Izay koa moa tsy makany mihitsy fa izy foana ange makaty
Zany mba te hanara-maso akaiky amin'ny fahasalamanao fotsiny amantsy. Okaraka dia misaotra kely malala. Tadio fa tena tiako indri. Ary indray andro any raha hoe resin'izao aretina mahazoazoana sanatria mety eo very tanteraka ka mety tsy ahafantatra indray intsony dia tsaro fa okizay moa lesy fa ohatran'ireny hoe ho faty ireny alahy. Tadidio ihany koa fa raha mbola veleto dia tsy avelako resiny io aretiny izany alahy fa hiaraka hiady tika. Eny ary misaotra kia. Ditra dia tena zao mihitsy ve ianao vao miditra ny trano e? Dia maninony tsy misy idiranao zany. Ara zafady ianao andehanao fa aza mipambany eo. Ndao fa lalana e. Izay mihitsy mety. Ody. Ary ny sasanao nga le akanjoko mangamanga ambony ambany ireny? Tsy ny sasako satria ohatran'ny jereko dia ohatran'ny mbola madio izany dia natsaniko indray. Zany? Zany hoe tsy mbola nikitianao mihitsy zany? Efa hoe eno raha teo koa tsy nahavita nanasalama ny tena marina fa tsy salama mihitsy tamin'ilay nofinonao farany teo iny. Eny, ka aiza ny nasianao azy aiza? Efa hoe tsy nikitiako afa tany amin'izay nasianao azy tany any jerena. Justa nataoko tazana vety ambony fotsiny nahitako azy hoe tsy maloto dia tsy nikasiako akory. Okary. So ihany fa tsy nikitianiko lona le akanjo fa ratsy zany angamba dia oloza raha hitany tao rehefa fanafodiny. Ary aloha alaina ingana so tezy teo indray ihany raha hoe ela be atyako. Otry, fa angaha dia sahady nefa voatoy ny toka. Misy zavatra nalaiko adiniko fotsiny dia zay. Zay fa lasa. Ay, ary anga tsy nisoliana akory le akanjo ka. Ka sasao le akanjo fa manotoka ilay izy fa tsy nijerenao tsara akory. Raha pitso ao vao mody ao. Eny ariko, ianao ve moa voasakako eo. Aiza ianao dia tonga? Vidividika kely nge za. Dia nanahoana? Tao sa tsy tao? Efa hito ka. Ianao tiriditra dia tena manao kitoto mihitsy. Zavatra saripady ohatran'ireny veranga dia apetrapetraka fotsiny. Tsy misy atahorana ki zany le akanjo nasiko aza tsy nikasihan'ny tanana akory. Tena tandreny fa higadra mandra-pahafateny ianao raha sanatrika hoe misy matsikatro zao zavatra ataontsika izao e. Efa hoe tsy nisy raha kolona indray aloha fantatro tsara fa raha hitany iny tsy maintsy nila fanazavana momba an'izy fa tsy hipetraka fotsiny amin'izao zany. Eny ariko. Mahatoko vady loatra moa nareoko. Ary meo aty hoe jereko. Tia. Tia moriditra dia tsy vitanao na ny azy ankala landinko. Efa vitany ranona nefa le izy. Tena tsy azoko mihitsy nareo. Ary sao dia mba manam-pitiavana niny ihany ary ianao ty. Maninona tsara ry anitra? Ataoko inona koky iny iny koa ve dia ho atakaliko anao ry anitra fa ianao ve adara? Asako. Izany mahita izay ataonareo ao am-piasanao. Tandreny fotsiny mamadika anary ditra fa dia ripaka hatramin'ny havanao ray manontolo Efa fantatrao tsara hoe comment je suis capable. Eny moa kif efa fantatro tsara gendry Ary tsy ilaiko mangatakandro tsony ianao fa rapitso dia rapitso ihany dia meo any landy ty. Ino no miseho milay miaroaro amin'ny fetra eo foana. Bonjour monsieur le DG. Afaka miditra ve tompoko azafady? Mandrosoa ianao tena an'io zany tsy maintsy anatanterahako ny famononanao ty Irlandy Tena miala tsiny aloha fa tsy fidiny azy hoe. Ça va ve ianao monsieur le DG? Ohatran'ny tsy tsara zany? Mba lasa fotsiny saiko hoe inona loatra reny dia tsy mba hanekenao ny fitiavako anao ty Irlandy. Azafady aloha monsieur le DG fa misy taratasy maika tokony hosiniavinao ty ilaina maika. Apetrao fa tsy maninona. Dia mba afaka makaram-boankazo kely anao ty frigo ve ianao azafady? Dia mba asio vera kely. Ino tompoko? Tiare. Dia apio ray ty vera ty azafady fa anasanao manokana nge androany. Anasa hoe ka aza matotra Arlandy fa tsy hanao nininna anao akory fa anasako anao farany ty dia tsy haneringelina anao tsony aho rina zay fa aza matahotra ianao. Fa inona raha mahazo anditra zany fa ohatran'ny tsotro ny poziny isan'andro hafa mihitsy izy androany. Ohatran'ny hoe feno tahotra zany ny endriny. Lohaliny ohatran'ny mangovotra zany. Tsy mba ohatran'ny poziny isan'andro mihitsy ny fahitako azy androany ka.
Malaky ianao fa toatra ny variana fotsiny angenao zany e. Mandehanao ampioray ty very ty. Ka ato azany dia je tsy misy afa-tsy ty vera ray ty ihany e. Ka mandehana angalao any amin'ny kantina any ambany e. Ay mo, vetivety ary ilozako ianao e. Malaky ianao e. Efa mba nohanina ara-dalàna tsara ve mifanafodinao tato ry Fetra? Zao maraina zao no mbola tsy nihinana ka. Areo minana ary. Ao aleo za mihitsy nanamboatra siamahana anao. Otry, fa angamo zazakely ry anitra za sa malemy tsy afa-mitsangana eto am-pandriana ny fananao ka tsy azoko. Shish, ianao koa zany. Mba tia ampiantanao amin'ny mahazoky vavinao afo fotsiny fa tsy zaniko. Areo, ao minana. Zay. Misaotra kely anitra. Inona koa zao ty misaotrasotro ty? Za zany tokony hisaotranao nanaiko hoe ataoko an'izoko. Ka tsy azoko. Manaiky ataonao inona ka? Le fanana fa inona indray? Ay ve. Ary nanao ahoana ianao tato? Lama tsara? Tsy nilamako. Nanao crise be teto Zaniko. Be nanao ahoana? De inona no nataonao? Inona moa no nataoko te fa zaza nge tsy afa-nitsangana akory. De maninona tsy niantso sa niantso any landy? Iantso ve za de tsy hanao zokony natsoky hoe. Kay kosa. Tsara zany. Efa miasa tsara zany ny fanafody Miasa ve ny fanafody ry anitra de vao mainka ohatrany hoe miamiomby zany angely aretika e. So de mba tokony hoe iova dokotera ho atsika Otry iova dokotera ahoana? Kozoko. Tsy miova dokotera zany fa dokter Albert ihany ny spesialista mahay mitsabo an'io aretinao io. Ka mahagaga ry anitra de tsy mihesitrana fa ohatrany vao mainka ame marary zany e. Manao ka ianao le manao crise zany mihitsy zany ny tena fomba fisehoan'le fasitranana. Ie. Ary tena misy zavatra hafahafa marina kobon'ny mpianatra ty tsy mahatoky azy mihitsy landy ary mamepetrariny tsy hatoky azy betso. Tsy haiko izay zavatra tsapan'ny landy manokana tany fa nafarany mafy aho za hoe hoany io fanafody io fa aza lavin'izany rehefa sy nianatra mihinana. Tsy hitako intsony izay atao fa mitsimbadika ambony ambany ny atidohako mieritreritra n'izany rehetrarehetra zany. Ka ty raha ny ranom-boakazonao e. De ty kosany de ao aloha asiana fandonam-bera kely ty fiarahana androany ty landy Misaotra tompoko. De rehefa tafahoany eto antsika monsieur le DG de afaka mba mihira kely fe za tsy hiasa raha pitsy fa hitanao misy zavatra kely sika mba ataoko izay. Mihira tsy hiasa hono landy. Zany hoe any zany de ho faty fa tsy ho hitako intsony ty olona ray tena tiako ty. Tsy ho hitako intsony zany. Ianao ve za azafady fa ohatrany variana mijery fotsiny ane ianao zany tena azafady kely landy fa variana mandinika na tsara tarehanao Tena tiako ange ianao ty landy. Ianao moa tsy mahatoky ny fitiavako anao mihitsy keo. Tena misento mihitsy ditra. Ary tsy mba fataony mihitsy ane izao fihetsika feno fihetseham-po be ohatran'izao manao ady ateritseritra foana ny ataony io amiko. Niova be izy fa maninona ary. Tena tiako ianao Orlandy ary tena miala tsiny tamin'ireny fihetsika rehetra nataoko taminao taloha ireny. Ary androany de mifono aminao tamin'izay rehetra mety vitako taminao. Tena mifono mystère be tabe tsy mazava izao fihetsika ditra izao Tsy fantatra nefa izay antony. Monsieur le DG Ajano manomboka eto zany monsieur le DG anao zany Irlandy atso fotsiny hoe ditra. Mendrika ako moa zany anarany satria maditra ange ahy Eny ary ditra. Raha tena fonana avy amin'ny foto koa zany de mamela anao ka mba afaka mahazo valiny ary ve za hoe afaka tsy miasa ve za raha pitso araka le fangatahako teo Afaka ka. Ary tsy maninona na tsy verina tsony azy ianao ditra. Mandroaka akolaka ve ianao zany? Tena ilaiko ane ty azy ty Tena mengavy aza mba roana fa mbola be adidy amin'ireo zandriko sy efa kamboty. Zany miantoka ny zareo. Tsy mandroaka anao sanatrika. Miteny fotsiny hoe malalaka amin'izay fotoana tianao hijanonana tsy azy ianao. Afaka miverina ihany raha tafaverina. Raha
tafaverina hoana moa izany fa angama za tsy tafaverina sady za angama andeha lavitra fa eto ihany tsy azo kokoa ianao izany ka ela beka izany fa sotronyzy ianao dia na dia zao any ianao no te handeha dia mandehana omeko fahalalahana ianao sady hitako tena reraka mafy inge ianao izany misaotra betsaka ary andeha izaho azy izany raha velanaoko raha afaka pitso miverina eo dia misaotra tamin'ilay juifa tena tsara ilay izy eno zaza no misaotra anao Irlandy dia mandehana dia omendalana amin'izay ra ianao dia veloma mandrakizay Irlandy malala tsofoko indrindra tena tiako anao ary tsy sitrako izao fa tratrany tsy azo anoharana moa na ianao na ny fianakaviako ray manontolo kolona tandremo tsara ny tena ndry mandritra ny tsy mahito anahy aza matokitoky an'iny vadindreny mihitsy ndry eny ekia fa ndry marina moa izany ho aiza dia maharitra hafiriana no mijanona any ho any ambanivohitra kia tsy maharitra ela herinandro ihany akia raha ela dia miverina eny ary aza ela fa lasa matahotra be ny akia izaho tena tandremo rokolona tandremo mampiseho amin'iny vadindry iny hoe mahafantajavatra indry fa dia asa fotsiny izay azo andry tena efa mitandrina kiza fa mahagaga anangy akia dia lasany any akia ilay fanafody fa lasany ahoana akia marina moa mbola tsy nilasaiko andry tonga teo izy naka an'ilay izy fotsiny dia lasa noentiny nanaraka azy ihany izany ve dia narandry tsara ny toromarika rehetra ny lazaiko ilay akanjo mody efa voasasa modina fedroko tao anaty bagalinge dia modina fedroko tao tsara ihany koa ilay fanafody nataoko niny be mihitsy izy hoe tsy mbola nikasiako akory iny akanjo nisy an'ilay poziny iny tsara izany nety tsara mihitsy akia izay natondra izay fa zaho akia mahagaga za akia tsy mino fa hoe izany tia nobozinina satria raha izany tia novonoina dia maninona ny tsy nataony hatr'izay sady maninona nentiny nivoaka tany iny fanafody iny dia tena izay tokoa ve dia mety misy olona tia novonoina ve izany anohany dia iza nefa tena tsy haiko akia na ny saiko aza miasa mafy mihitsy hoe dia sanatria ho lasa mpamon'olona ve ilay vatoko tena tsy atsika aloha ny mahakasika an'izay fa aleoky mitandrina fotsiny tena marina aloha izay tena lasa miaina anaty tebotebo fatratra akia korazy akindrea dia mivavaha fa tsy misy ratsy havitan-dravany zanak'Andriamanitra izany za koa hivavaka ao andry foana fa tadidio izay misaotra akia tena namandry ary aleo amin'izay iomana amin'izay akia so dia tratra hariva ka tsy tiako ilay mitondra fiara amin'iny lalana amin'ny andro hariva be oke ary za ihany koa andeha hody amin'izay karakara kely tsy nangatakandro tsony afa tonga dia nakaty amin'ilay tanàna kely natory ilay dokotera angalana an'ilay antidote misy mpitsabo neti-paharazana mahay azy ony aty zarako azy na rehefa niditra nandeha androany fa tena ratsy toetrako aloha ilay antry ny amona fetrana dany izany no tena tanjony kay sarapirina tao anatin'ilay vata kely nihidilaka ilay pozina mahery corticosteroïde na reny fanafody anti-inflammatoire mahery vaika reny ny fanafody ampinany amin'ny fetra me matavy andro aman'alina izay olona mihinana azy io izy ilay dokotera ary mehevery taty tsikelikely ihany koa ary tena izany mihitsy mahazo amin'ny fetra io izany hoe tsy te hamono azy direkta izany antra fa vonoiny tsikelikely fetra alohan'ny hafahatesany nefa dia mety ho lasa dala tanteraka aloha izy tena tsy vanona ilay antitra ka efa tonga eto amin'ilay tanàna dia mbola mandeha tongotra kely mialeto izany dia toerana misy an'ilay mpitsabo gasy raha araka ny fanazavana azoko inona ny antsoinao misy vavanga izany ve dia efa anareo tandremo tsara ary manodidina tsy ilaiko mihitsy misy trasy hafantarana na dia kely aza hoe nasiako natatanteraka ny mission io nareo eny ary mazava tsara izay izay fa tapahako ty ary andraso aloha iantso anoditra indray allo
tonga avy any amin'ilay mazatra zao dia zao fefa iainga aty zao. Izay fa any miona. Ary izy zany atsondry izany ihany fa. Oay, taitra be koa fa ela mitranga tamiko ohatran'ny inona ao aorianako ao. Nisy nampanaoviko ankizy izay mahakasika amin'ny fanondranana ny etantsika dia izay no nanontaniako sy nalamiko teo. Dia tsy azoko inona le resaka hoe trasitrasy teo ka. Sy iny amin'ny fetra koa izany dia anontaniana daholo izao rehetrarehetra izao fa tsy ahasalaman'ny tena no heverina. Le trasy amin'ireo entana ondrana ireny nafarako teo a. Tandremo sao dia malotona misy tasy. Ay, mba manontany andriako. Fa izay aloha fa andeha kely vetivety aho. Eny ariko, dia rovina indray zany rivo modika. Mody eo ary ariva ka. Ay. Fa inona no miantsoana mamaika be fa zany sahirana fa be asa be mihitsy. Lando mantsy tsy aoko. Ka zany indrindra ny antsoko anao hoe vita sa tsy vita ny nasaiko nataonao. Vita ka. Efa nomeko azy any keo maraina le pozina. Ko maninona izy mbola mirizariza be any? Zary ditra zava-andengana mihitsy a. Soa ihany efa nanomana plan be fa fantatro mihitsy fa kanosa velona mihitsy ianao. Fa plan be ahony efa miteny ianao fa efa nataoko a. Efa fantatro mihitsy ianao fa tsy ino dia naka an'ity vidéo ty ho asehoko anao. Fa vidéo ino ty? Io e, jereo, hitanao tsara. Iny le raha mpanafody dia inona rarako nataoko tao anaty verana iny. Dito indray ny vidéo an'Lizy misotro azy. Ko maninona mbola tsy maty izy hatramin'izao. Andramatsony eto masoko eto aloha aingana dia anontany hoe aiza izy izao dia manahoana amin'ny fahasalamany. Aingana ho aho dia ataovy main libre hoe. Ok ary, andraso vetivety ary ohatra ile ty. Ohatra amin'izao libre fotsiny ange izy zany. Insiste eo tsara aloha fa tsy handray eo foana ve izy amin'ny farany. Misaotra betsaka tompoko nampindrana WC. Miala tsia fa tena narary be ny kiboko teo iny dia tsy haiko koa izay nahazo anahy. Tsy misy isaorana nakafade. Jereo ny findainao iny fa ohatra nanenoneny tsaky-janona ne izy teo e. Zany aleo fa jereko fa misaotra betsaka bebe a. Aleo aloha angatadalana kely amin'izay. Tsy fisaorana naka de mirary fahasalamany. Misaotra betsaka bebe a. Tena narary tampoka be koa ny kiboko teo iny. Ngamba tsy nahazaka ny jus mangatsiaka be miditrana any koa dia midirandrivotra. Tsy mahazatra koa moa ny misotro zavatra mangatsiaka be nefa manahirana be raha nandalo misotro an'iny teo a. So fomba sitrana rehefa nahazo toalety a. Oay, feno appel manqué anditra rehetra izany fa tsy voaraiko. Iny efa niverina ny antso ka. Allô? Fa misy olana nga atao ampiasana miantso dia she? Fa maninona tsy mandray telefonina mihitsy ianao e? Misy dossier tsy hitako tato ampiasana dia saika anontany an'izay a. Fa inona ny olana tsy mandray antso? Tena miala tsiny tompoko fa narary be mihitsy ny kiboko dia nandeha kely nakany amin'ny toalety vetivety a. Marary kibo? Ie, tsy izany fa nandeha kely nakaty ambanivohitra dia nidirandrivotra angambany. Fa inona le dossier tsy hitanao kay azafady? Allô? Ohatry, tonga dia tapaka le appel sa zavy ny tsisy réseau? Ary aleo afainganana amin'izay ntika. Izay kosa fa efa miasa izany le fanafodiko. Ohatry, fa inona moa izany le mampime anao amin'izany ka? Olona le fofaty ve dia mbola imezana ihany ry anitra? Ary inona koa mampanjo rehetra sy mampalahelo anao, Tsy misy an'izany ry anitra fa mba nofy ihany angeny foko mieritreritra hoe ty za dia nahavita namono olona. Aza manahy ianao fa tsy hainao no namono azy fa ho faty alohan'ny fetra mipozina nomena azy izy e. Tsy azoko ry anitra. Ka ianao neny heveriko fa tsy havita mono azy dia efa naniraka olona pitsikilo azy dia efa nasaiko nanaraka azy any any rehetrarehetra any dia tonga dia nasaiko najedany elona be. Maninona tsara hoe ry anitra? Efa hoe zaniko. Inona koa ary tsy mahazo resaka ty e. Efa nasaiko nisy namono izy any. Na voapozina aza tsy maninona fa vao maika asorena tsara fa mahatsara izy izay. Fa dia volovavinina loatra re ty manoloana ty. Tena nidikizo koa tava-jabaka tamin'ity marina. Nefa afaka nitsoko aiza tsomoko. Zary ve ny lasa eritreritra loatra sa ohatra misy olona manaraka azy zany?
Efa hitako nyray tomobila tamiko ireo banderola manaraka azy io. Asa hitako rery tompo fa olony ratsy ireo e. Ny zavatra tsy karitro maty dia isaka mijanona dia mijanona koa zareo. Ary rehefa miainga mandeha indray aho dia iny fa manaraka avy ao aoriana ry zareo. Andriamanitra ampio aho fa lasa matahotra izany. Ny lalana koa tiana dia mazava sy dia ohatrany mangingina be izany. Tena hafa reto fa reto ary tokotra ka. Iny ary nefa nahiko fa tena olony ratsy rehefa manenjika mba tena efa ratsy koa izany lalana mankaty ambanivohitra izany ka. Way, ary inona izany? Sanatria nanodona olona ve za? Andraso etserena. Loza! Na vao hitsako olona marina, Andriamanitra aho. Tena maratra be. Tsy misy olona afaka manampy akory ety manodidina ety nefa tena mangina be aty. Andriamanitra aho. Inona reno ataoko e? Ampire Andriamanitra aho. Fa inona ary mahazo an'ity io e? To manjetoka be ohatran'ireny akoho voakapoka ireny. Te anontany anefa tsy saka. So sanatria tezitra be io indray io dia amatrapatratra io. Tsy misy miray aro mantsy io. Aleo mangina rangafa tsy resaka ho azo eo io rehefa misy ilainy Kolona, azandrotrahana vary efa tsy te hinana. Tonga dia hamonjy fandriana. Eny ary Andriamanitra, aza hitako ka nasinditra-bosina le sakafo ao dia izay tsy hinanany ihany eo. Tsy hinanany io koa so maty io ka. Ary andraso eo motsapaiko. Ditra, ka be koa za hinana rery fa tonga dia atoro koa izany rehefa tsy hinana iaraka amiko ianao e. Zay ataonao e. Ary to tsy taitra kory izy. Raha te hamono ahy izy ka nasiany pozony io dia tokony forseny hinana an'io Ary maninona rangara omeko alika io sakafo io dia hita eo raha maty le alika. Tena aloha izay no atao. Mba omeo rano kely aloha sotroko Kolona. Andraso vetivety ary fa ho avy ahy e. Tiry Ditra. Kolona, dia za ve tsy hinan-kanina dia ianao koa ny tsy hinana. Mandehana mihinana fahazazana atao sakany. Olona tsy mendrika najaina ny tahaka azo. Andriamanitra, io ary le fanahiko fa hampirisika hinana n'io sakafo io izy. Ina ary no ataoko fa matahotra be ahy. Ndre, fa inona mampivandravandranao io ratsy be nga ny zavatra nolazaiko to. Sady iny ty mangovotra be ty. Andriamanitra, tady tsy akontrôla ny tahotra intsony aleo aloha miezaka manamboatra fetsika so ohatratra eto marina na fena ka tsy izany fa vadiko ane ianao dia malahelo mafy mahita anao ohatr'izao e. Fa za aloha maninona tsy maninona ary Kolona fa misy zavatra kely mampiasa ny saiko fotsiny Ka inona ary izany no mahatonga anao milaza fa tsy mendrika no hajaina ianao? Satria maditra tsy mendrika atya. Fona ary Kolona, tsy mety ny nataoko nefa tsy maintsy farana tsena tomboka. Andriamanitra, io ary fa tena mifony izy satria tena natao izany le izy. Inona re nataoko fa raha sanatria tsy mety mihinana ny vary eo dia mety ho kendainy io ato. Tsy mamaly ianao satria izany no marina. Kolona, mandehana ho amin'ilay vary. Aza miandry an'izany tsy mendrika an'izany mandehana ho Eny ary fa andeha hinana e. Dia matory ianao fa izany an-dakozia hinana azy Zay fa andeha hinam-bary Zay mihitsy taperidolo dia aza mialana na kely azy. Tena tsy mamitaka ny eritreritro fa nasiany pozina mihitsy le sakafo ao. Za indray aloha dia tsy hinana noho izany fa omeko alika zao dia izao io e. Fa aiza izany? Asa mihetsika be loatra aloha fa ato trano bebe anay ianao.
fa mbola velona soamantsara ve asa manofy e? Velona soamantsara ianao ka efa nitsapony lehibebeako teo ne ianao e, dia niandry anao taitra mihitsy aho io, efa nieritreritra nitondra anao any amin'ny vilona mihitsy ary aho. Izany ve? Misaotra an'Andriamanitra izany fa dia misaotra anareo koa nanavitra fa efa saika maty any ahy e. Ka tena miala tsiny ry aho fa tsy hitako tampoka ne ianao nepitiny e, dia mety izay angamba no navoadonako anao teo. Fa voadona ahoana moa za? Voadonako tamin'ny fiarako tsy fidiny ane ianao e. Za nefa nijery tsara sady tsy nandeha mafy akory fa dia nahagaga anahy ny zava-nisy. Tsy voadona ny fiara izany aho fa nisy namono ka. Fa nisy namono ahoana? Raha sy fahatantaraiko anao. Rianitra, inona moa izany no toy an'ilay afera momba ny landy fa tonga atao am-piasana angeny izany ry nanontany eny akaiza izy? Dia inona navalinao? Inona moa no avaliko tao fa dia nandainga hoe voahiraka nandeha mission iziko. Mety izanyko. Nety izany? Mora aminao ery nge ilay mamaly an'ilay izy. Dia raha ho avy any tany iray zareo manaraka dia inona no avaliko azy? Dia atao foana hoe nalefa mission indraiko. Izany koa ve dia sarotra e? Ianao ty Rianitra dia tena tsy mahakalagy mihitsy. Nefa zato vaky ny lohako hoe higadra ny farako ty. Fa inona nefa izany no mampatahotra anao higadra? Ka raha in'ilay izy nitaraina narary kibe moa izany nanatona dokotera dia hita tany fa tratra ny fanampozinana ra-tsakafo dia ahoana ka? Fenao ty tena mampomena ka. Fenao ty ve aloha very tadidy sa ahoana e? Ny fatiny any ambanivohitra be any amin'ny tsy tany aza ve izay tsy efa lanin'ny alika? Tena tsy mandro ny saiko Rianitra fa tsy hoe very tadidy ahy. Ianao nge niavina fa za tonga dia vatsiana fotsiny. Kalme lahy malala fa fotoana kely taorianan'ilay apela telefona fanaovanareo iny dia efa vitany tamin'iny. Dia tena sura ve no fa tena maty izy ka? Efa fisaka potika tsy nisy ny raisina tsony ny atidohany ozy rododa be sy radaka e. Fa potika ahoana ny atidohany ka? Ka efa nitaperinay ny aina ozy izy fa hitanay nisy fiara tamin'ny tsy lera avy any dia tonga dia natsipinay tany ambanin'ilay pneu dia nitsoka izay avy eo. Dia ahoana avy eo? Sy nanao déclaration tany amin'ny polisy ve ilay fiara avy eo hoe nandona olona? Tokony tsy nitsoka angery zareo fa nandrasany teo izay zava-nitrangy. Inona ary ty matahotra be ty ry ditra? Ny olona amin'izao nga misy mitolo-batana any amin'ny polisy izany raha mandona olona. Nitsoka aza ny ataony maika fa any ambanivohitra tsy misy pahita any. Aza manao an'izany ianao fa tsy aiza insio taniko. Angaha ny olona rehetra no manoatra an'izany izy ianao ka. Efa natsipina any anaty rano be any anaty ala any izay fa inona ary ty raha nitetaka be ty? Aroaka koa raha nga izay izany resaka izany fa maka leo be ka. Miaina mitahotra sy ny ofotr'andro manala ato. Tsy fantatro tsony ilay tena ditra ny tiaviko fahiny. Misy zavatra mampiasa saina azy lalina fa tsy haiko. Sany posinina fa tsy maty ve? Dia nefa tsy samantany izy. Le alika meko an'ilay vary no eritreretiko fa misy posina nefa tsy maty akory. Tsy haiko tsony. Mira ihany koa ty tsy miverina tsony nefa herinandro fotsiny no lazainy fa hitsanonana any ambanivohitra. Atsona tsy tratranso mihitsy. Tsy misy azoko atao fa dia miandry ny rariny eto moa izany ko. Tena mampalahelo be kosa aloha ireny tantaranao ny tantarainao ireny e. Azandrerany mampiasa ny saiko eto e. Hoe ahoana ny ataoko raha sanatrika ilay zao bafy tokoa no navita nanirakolana namono ahy. Raha za aloha ohatranao io dia tsy miseho hoe velona any amin'ny zareo ireny intsony aho. Dia ahoana ary ny ataoko ka? Avelako vonoina ao ve izany ny olo tiako? Izany hoe ilay fanafody aloha efa nisoloako e. Ilay nasaiko no an'ny fetra ao. Aikosa. Nefa raha tsy miverin'aingana ny dia ho lany ilay fanafody vita ao e. Dia tsy maintsy hanamboatra vaovao iantra. Dia haka an'ilay fanafody nampirimy tao anatin'ilay vata kely ka eo vao loza. Eny tokoa aloha e. Ka izay indrindra. Tsy maintsy miverina ny melohan'ny alanin'ilay fanafody amin'ny fetra efa namboariko ao aho. Tena enjana koa izany ka. Ary maninona raha izao no andeha atao azy? Lazao ary raha mahita hevitra ianao e.
Ny fanakray zary fetrany tsy hitako ato an-trano. Sa ve lasa mivoakany? Fa magaga fa lasa ohatrany tsy nanao krizy izany intsony izy tato ato a. Nefa dia tena efa narahako maso tsara mihitsy isaky ny mihinana fanafody. Ary angamba rehefa tsy eto aho dia tsy mihinana mihitsy izy fa ohatrany tsy niesika mihitsy ilay fanafody. Ohatrany be dia be izany. Ary efa akaiko lany any ety izany fa efa tokony hanamboatra indray ahy. Ko maninona moa raha nisy tsy ho zao marina ny manamboatra azy? Sady izy ohatrany misy fotoana ny tsy kilokilo atampoka izany ka aleo mailo fa sao dia mahafanta-javatra eo iny ka ho loza. Misy mesazy ity tany amin'ny Fetra. Zoky, nandeha mivoaka kely naka rivotra vetivety aho. Sao dia mitady andry. Afaka adiny iray aho dia tafaverina eo. Dre, fa adala ve ilay adala be iny e? Raha maninona any iny dia asa fotsiny. Dia izay kirikoloana, tena efa tsy nisy nafenon'andry izay ny tantara rehetra. Dia miafina ato amiko ato izy aloha izany mandra-pahitan'izay tena marina. Eny kia, asa manandry fa tsy lazana amin'izana amin'isa fa ato izy. Tena mampalahelo be ny tantarandry fa korazy kia. Misaotra betsaka nareo na nampy be ahy e. Fa tsy voavaloko mihitsy izao ataonareo amiko izao. Tsy misy isaorana fa fanampinana eny fiainana e. Dia makaina tsara aza miafafa mihitsy ndry. Eny kia, misaotra betsaka. Tena tsy hafahafa mihitsy tokoa moa izaniko. Ary nanahoana aloha ny rirery tato ry Koloana? Milamina tsara? Fa angatsy tena enjana ozy indry nahazo ahy teto fa efa saika tsy androko anie izay nahatonga avandry teto e. Ary tantarao aloha izay nataon'ilay maditran-dozandry teto indray e. Tidy hoe. Tidy andry korery. Andao aloha tsika sindry ho tsy ambadika aty sao manankitampany landy e. Izay akilandy fa iresaka kely tsy ambadika aty vetivetika aloha izay rovavy a. Ok ary, misaotra betsaka Fa inona tsara izany loza lasainao azany ry anitra Efa hoe izany ho aho. Tsy tapopoky ilay Fetra. Tsy nody hatramin'izao. Aka rivotra kely adiny iray fotsiny vao an-tany dia tany dia tsy miverina intsony. Dia mety ho lasa izy izany ka Tena tsy haiko. Ary ny tena loza dia very tao anatin'ilay toerana nasiako azy ilay pozina mampidi-doza. Maninona tsara hoe ry anitra? Fa maninona ianao manao tandrevaka ohatr'izany e? Fa tandrevaka hono e. Efa firy taona nitehirizako an'iny pozina iny tao anatin'iny vatakely iny foana tsy nisy an'izany very izany. Sady ilay izy ange midy lakile. Ary ny lakile tsy misaraka amiko fa ao anaty poketrako foana. Dia lasa amin'ny Fetra izany dia nitsoaka izy. Sa tamin'ny fomba ahoana ny nahavery azy tao ka? Tsy possible mihitsy nefa izany fa tena mahagaga. Misy miantso izany fandraso vetivety hoe. Dry, numéro tsy fantatra. Allô? Izy io azafady? Ie, izy indrindra. Mitenena fa mihaino anao ahy e. Nikidina ampianareo eny anadahako? Fa izy nareo dia ina tadiavinareo? Ohatra. Fa zanga filohan'ny Repoblika ianao izy nahitako an'izany vola be tadiavinareo izany? Allô? Allô? Tapaka. Fa nisy nikidina mpiahona tsara Fetra ry anitra fa tsy azoko. Tsy haiko ry ditra. Nisy tsy olana kakerana izany Fetra dia mitaky vola be ry zareo takalony. Aiza nahitako zato tapitrisa be izao? Zato tapitrisa hoe? Izaniko. Raha tsy manome an'izany eo anatin'ny 24 heures hono dia vonoiny Fetra. Inona moa izany ny rarahinao an'izany fa tsy avelo vonoiny ihany e? Zaranao raha maty any iny fa tsy efa izay moa izany ny tanjonao hatramin'izay. Tsy misy raraiko an'izany mihitsy araka ny teninao fa za mihitsy izao mampiasa ny saiko eto fa le pozina very. Iza naka azy dia aiza le pozina? Fa vaky ve izany le vaty? Very ny lakile dia ahoana tsy azoko? Dia izany koa angeny tena mahagaga satria tsy nihetsika tao amin'ny toerana nefa eo le lakile. Dia inona anao to ry anitra fa to miandry ny rariny eto fotsiny tsika? Miandry ny rariny iny? Everinao fa moramora ny azo antsika raha sanatrika hitan'olona any ny anaran'iny pozina iny. Corticosteroïde ny indry ditra e, pozina fatal. Dia inona ara no atao hoe Mikarba olona tsy marina rehetra fa tsy lozana mitatak'olatra fotsiny ohatran'izao ataonao izao e. Ary nitsangana teo dia lasa mitady hevitra aingana. Fa izy nareo e.
maninona ny samborinareo dia inona ny tadiavinareo amiko? Aza atao an'izao fa olona tsy salama ange za hito hoe zany leto lehilahy reto raha misy mamaly akory marina sady ohatry ny jola tsy misary tava akory inge reto hoe iny eny fa misy vehivavy miditra taminy tsy misary tava ihany koa fa izy ary reto hoe izy tsy olona nao ratsy anao akory zahay ao favahana ny fatoranao aloha fa izy nareo dia inona ny tadiavinareo ka efa hoe tsy olon-dratso aho zahay andao manaraha fa misy olona miandry anao aty ambony aty aviangana fa tsy olona anjely ve reto sa ahoana tena tsy azoko mihitsy fetra malalako landy fa ahoana zao maratra be nge ianao zany fa inona ny nahazo anao tandro malala aza manahy alafa efa tsy maninona tsony mo ahy zany ve dia inona zany nidikan'ireny SMS nalefanao reny hoe tonga ava aty amin'ilay zaridaina fitsangatsanganantsika nefa olona nakakeriny ange ny tany ka zay ihany ny fomba nafahako nakanao tao an-tranonareo tao rehefa mialatsiny re tena mafy ianao ka dia inona zany ny tianao atao ka diza dolo ireo olona miaraka aminao reo avy aloha biso dia tantaraiko anao daholo ny zavatra rehetra fa mbola lava be ny andresake eny ary ake dia tafahoana aminao ihany mantsy otry ary taratasy inona ary ditro misisika eo ambaravarana io otry fa inona marina io andraso eo alaina dia vatsiana hoay marina sora-baventy mivandravandra be hoe poizina fatalina andriamanitro io ary le fanlasaiko anao ary iza ihany koa zany mahita an'ity trano falehantsika ity ka tena mahagago zao Rianitra Rianitra tena tsy vitako tsony le miororo lava anaty tahotra sy fitaitaina oatra an'izao tena nanenina tonga tamatanana mihitsy anaky niaraka hiasa taminao amin'ity asa ratsy ity marenina ianao hoe zany ny alehany rehefa tia vola loatrako eo fa hoe manenina ka tena tsy vitako tsony ity Rianitra fa aleo mifampisitaka kely aloha mandra-pilamin'ny tantara ny fampisitaka kely aloha ekeko ihany noho izao raha mamay be izao dia mandehana renao aloha mody kely dia aleo samy tsy misy makaty tsony aloha tsika fa raha ny hoe anary atanteraka dia sora eo anaty sainao mihitsy zany fa dia ok efa fantatro zany tena aleo mody any etrany fa bokanakanaambady tsara fa miainaka kinikitetsonka serio masaka veky vary lalondalovana vezany sovoko izany sa na ino antitra ny antso hoe sheri ato io fangahinao no dia atoandro ka hafa ihany ngekiny mihinana sakafo andrahono mivady ato trano tena tsy manofy aka fa ina koa ary tia nahazo antitra avy ihany no to lasa niova be ka ianao tsy inona tsy fantatro hoe sakafo taty dia ho anarery izao nandrahoako aoko sady efa nala ny vary aza zany ve kiry malala dinona zany ny afaka hoaniko afaka anaovandrila sopi kely vetivetika aloha ve dady afaka mihitsy moko fa ny olana zao vo andeha vity azy vetivety fa tsy misy nininona mihitsy ato sa lasopy masaka fotsiny no vidiko anao ka hafa ihany lasopy ataony mivady fa mandehana karakaro miadana aky fa ijery tele aloha mandra-pahavita an'izay oke ary vetivety fotsiny dia tonga eo dia avilo biso kely any dada fa tsy tatidinretsony le devoara kely tsy maintsy atao foany reny oe ao ary zay fa lasa vetivety ary aloha niova be ditra tsy fanaono mihitsy io fa nisinina ary tsy haiko fa tohatra ny tsy mahatoky azy zany aho hoe tena avy amin'ny fony io tsy haiko anefa fa dia ho hita eo driato ka nanahoana kifetra mijery kely vaovao eto amin'ny tele eto aoky izy nahazo andeha an'ity daoty tany amin'ny bebe anareo dia tena efa mivoatra be ny fahasalamany tsara kosaka izany fa dia tena enjana tokoa akiny nataon'ilay anabaviny iny ka
tena tsy rarahiny mihitsy zany ilay zandriny fa dia tena zarany aza very veky. Efa miteny andry aho hoe ratsy toetra ho ahy iny. Arono ahy ary tsy nasiana miverina ny antso tantsoa marina ve ho ahy ilay olona nikaramaitsika modina anao hoe Jolahy. Vao nilaza mihitsy kilona teo fa modina saina ny antso foana tany mihitsy hono zareo mba hinony fa tena nisy nakankerany ny zandriny fa tonga dia tapahany foana hono ekiny apelina na tsy raisiny mihitsy azany. Hitandry izany fa zarany aza ho afetra maty ny amono azy ary ny aky ataony. Ary za marina aky tsy mbola nitsofoka tao an-tranony kilona mihitsy teny hoe kilona indry dia tsaroko andeha hoany aka. Mandeha any ary fetra izany izao aiza matory ao izy ka. Ary fa maninona koa izany tindry ity misarebareba amin'ity akanjo fotsy lava be. Tsy misy hoe inona aky fa tia fotsiny mba sendra tandrifa mitanako tao zay aloha fa andeha hoany kilona vetivety fa tsy ditra ve hitako mipetraka mijery tele io. Oay ary to taitra be tafatsangana izy vao nahita ny joro teo ambaravarana. Ditra landy aza manantona ianao olona efa maty efa mipoziniko efa mivonona efa maty ianao inona mbola ataonao aty mandehana fa matahotra vonjeo Andriamanitra fa inona daholo re zany reko sy hitako izao hoe lasa nyrifatra nitsoaka be nakany ambony any izy ary andraso hoe arahako fa ivery mifangatra kay izany. Ditra mivoaho aho ianao fa efa maty mandehana miverina any amin'ny tontolo misy anao fa tsy na mahavelona tsony ianao mifona fa tsy fidy ny angeny namono anao vonjeo manangatry landy vonjeo. Andriamanitra mazava amiko daholo izany izao. Iny fa nyrifatra lasa mivoaka ohatry ny adalany vilany any. Vonjeo Andriamanitra fa manino ny Ditra fa lasa dalanga ianao. Ditra afa ho dia nao zany ary mba hitany akory marina fa tsy tompony tena antsony izy fa nisy inona ary tato andraso hoe hitra dia jerena kilona tsy napoziko akia fa inona ndriky iny vatoko akiny fa nisy inona teto ny lasa nyrifatra be amin'ny fiara mivoakany izy dia inona koa mampitomany andry vadindry hoe ie midira aloha indry dia andao hiakatra any amin'ny mira dia hoany miresaka oke ary ndraso anaty trano reto any hatrany vetivety Otry fa iza koa izany mampaneno sony ritsaka janony izany aleo hoe jerena Otry fa inona ny ataonao aty an-tranoko aty raha misy mahita amin'izao ianao dia asa fotsiny angambany. Ampidiro aloha fa tsy mety angely mijanona eto fa inona no nahazo anao niseho nangatra tanga voalaza anao nanangatra landy rianitra aza mampimery Ditra fa tsy tena marina nge zany tsy andangy anao amin'izany fa manangatra izy ary tany an-tranoko mihitsy any tongavany. Somba nieritreritra ao nefa mandeha be dia mamorona fahitany tena resaka matika izany hafa nofo dia hafa ny tena hita maso zao tena angatra landy zao hitako nanao akanjo fotsy lava be nanolona amin'ny masoko teo. Tsy mino an'izany ary Ditra ka na za koa ary nery anitra tsy nino an'izany tany am-boalohany nijery tele tao amin'ny salon tao ambany aho mantsy no nisehony voalohany avy eo dia nitsoaka niakatra nakany ambony dia narahany ray. Dia inona hono no lazainy andraso raha fa ho tantarako anao tsara ary dia zay ny zava-niseho tany ry anitra ty tena vendrana tsy mba mahay mikontrôla ny vatany mihitsy fa raha nitetaka betsy zao dia vakina fotsiny hoe mipozinina izy dia mbola narahana tamin'izay nalehany tany dia mivonoana ka ianao nge tsy teo amin'ny toerako ry any dia saika lasa adala nge ho ahy sady efa hoe lolo aly hitako tany fa tsy olombelona izany aza minomino foana ary ilay vendrany ty ny vatany ty fotsiny mibokona be fa ny sainany nikatratraka aza mbola misaina lavitra no ty ka hoana raha nilazanao fa tsy lolo tokoa le hitako tao raha lolo tsy mahay manoratra hoe poizina fatal izany dia avy eo koa le izy dia ametraka niny eo ambaravarana vendrana mihitsy to dia inona ary izany no atao vaolana nge zao no tokony tadiavina fa tsy fanomezan-tsinitsony ka mazava izany fa tsy maty izany le kiala vendrana iny tonga natanteraka ny valy fatiny izy izany ary efa niasany tsikilo atsika foana izany izy no nahitan'le trano fivatana antsika sainao iny sy ny trano misy anao mazava ho azy
Sura amin'izany ve ianao ry anitra? Zany izy. Dia tamin'ny fomba ahoana nefa nafahananao an'izany? Ka efa planina matipaika daholo zany. Ary tena mino fa kialanina iny koa no ao ambadika ireny fakana-keriny amin'ny fetry ireny. Dia mody mbola velona any koa zany le vendrana iny. Fa ahoana ka? Ka mila vola be entina nataterahana amin'ny valifatiny izy dia mody fetrany nalainy ankeriny zany ve dia tsy azonao. Dia izao izy vao miseho satria izay vao sitrana tamin'ilay ratra ny vonondro tota be. Namono biby tsy nahafatsika ry anitra ka ifotoeran'ny rambony a. Tsy misy manaiky atao an'izany koa eto riditra, tsy malala ny anitra nga. Ary mino fa izy ihany koa zany naka an'ilay pozina tao an-trano raha izany. Dia inona nefa anao tao zany e? Zao mipetraha ianao dia ianao tsara ry a. Meno anao ry a. Tena tsy naposiko reto tsy naposiko e. Vadiko fenina fetasany. Mialatsiana kely kolona. Na za koa aza nge tsy nanapo hoe kay ve ditra le vadindry e. Oka kizay kolona. Efelany nalala fa manaraka anitra sy ditra. Ary ilay orinasa irere avy ditra io tsy anazy velively fa ny anitra. Tena tsy naposiko hoe iny anabaviko iny navita an'izany rehetra zany e. Fa tsy azoko anke inona zany ny tena antony a? Tsy avam-bola diso tafa oatra e. Tsy misy afa-tsy izay ihany. Dia noho ny arena ve ny saika amringanana ahy? Nefa anke dia tsisy afa-tsy izay da ihany ny zanaky dadasiny iny. Nefa dia ny fisian'ny orinasa ny tantanany ditra io aza tsy nampahafantariny akory ny fisiany. Ka izay ny antony tiana mafana ny lasa rehetra tao amin'ny lohanaoko. Dia fitiavam-bola diso tafa oatra loatra zany nahavitany ditra an'izao e. Tray, tena tsy naposiko. Ka nahianitra anabaviko aza nge. Nefa nge dia areny dadasiny iny ka tsy lany laniana mihitsy e. Zany reto ny olombelona. Tsy mety afa-po amin'ny efa ananana. Ka izao ny hafarany. Tonga hatramin'ny fampiasana ireo karazana pozina fatalina mihitsy. So ihany izany fa nataon'Andriamanitra hitako ilay pozina mahery vaika atao am-paozin'ny ditra fa raha tsy izany dia tena efa maty indrindra landy ohatr'izay. Eny akiko, tsy fantany mihitsy hoe nisoloantsika tavoahangy nisy ranon-tsiramamy ilay tavoahangy nisy poziny. Tena mbola narovan'Andriamanitra ilay malalako reto a. Fa raha tsy zany koa zany dia efa lasako. Andriamanitra reto tsy mba manariny sakaizany izany a. Fa izany eo ihany fa inona ary izany no tokony ataontsika e? Tena mila tratrarina faran'izay ngandeny fa fahavalo-pirenena mihitsy fa tsy vitan'izay fahavalontsika reto fotsiny. Fahavalo-pirenena ireny. Izany mihitsy. Dia izao mila mailo sy mila miatrika tsika manomboka eto. Fa mino fa lasa nandeha nirefatra nakany amin'ny trala ianitra any ny ditra iny. Ka raha ianitra aloha dia tsy hanaiky lembenana fotsiny amin'izao zany mantsy. Tena marina aloha zany e. Ka inona zany no ataontsika e? Fa hono ary ditra. Inona le nahazo anao hankeo iny? Fa nahita inona tato ianao? Nahita voalavo be dia nitsokako. Fa hatramin'ny oviana indray ianao natahotra voalavo ry ditra. Hatramin'ny omaliko. Fa kely zao fa tia toro mafy azaniko io. Oe, aika izao efa mifolo sasany alina. Oay le ty. Ary iny zany zavatra vaky sy menjera any ambany an'izany ry kolona. Zavatra vaky sy menjera? Fa tsy henonao ve zany zavatra midoboka be any ambany an'izany e? Tsy mahay ninina mihitsy Lao raha ngaha hidinana any dia jerena mihitsy izany fa sao dia sofinao no mamorona. Andao ary. Oay, fa inona daholo reto vilisy zavatra menjera amin'ny tany reto ry kolona. Hitanao ve reo e? Zary izany. Trano milamina be izao no hitako eto. Fa ianao ve aloha salama tsara e? Sa manofy sa mamo? Tena sady tsy manofy any tsy marary ny tsy mamo. Andriamanitra, ary iny ny soratra ngeza be voasoratra amin'ny raha amirindrina io. Zary izany e, tsy mahita an'izany mihitsy nge zary ditra e. Aiza izay soratra eo? Tsy misy soratra izany eo. Io ry kolona, io. Pozina fatalina. Andriamanitra, kolona, andao hiakatra fa matahotra. Pozina fatalina? Zary izany fa tsy mahita an'izany mihitsy nge zah e. Tena andao hiakatra tory aloha fa reraka koa ngamba ianao ka. Ditra, aiza le pozina fatalina? Andriamanitra, fa izy miakanjo fotsy be io ambony io. Dia nao ve zany feo manakoako be ranotrano zany e? Fa zary izany lasainao izany.
Tena mifazafaza sy matahotra zao ndraiky fa tsy mahare feo ankoatran'izay ary ditra. Kolona, io ambony io landy, io manao akanjo fotsy lava be sy misondraha io. Tsy mahita nizaniza zany ho aza. Ndao hiakatra toroka. Oay, Kolona, fanakaiza izy teo? Ka zay nge nolazaiko anao hoe tsy misy anizaniza zany ho eo fa sainao mamorona. Andreo miakara amin'izay dia ndao atory. Andao ary. Tena nandaitra reto saika ny omerera nahita ampozany natahotra be fa nareo nga ahoana. Za aloha tena manaiko fa tena haindry le manao sinema mody tsy mahita ninina mihitsy. Ka zary sady mimehatsy ambadika tsy nandefa n'le ventilatera mafy be itsoka ny volony landiko. Sary indray tamin'iny le nandefa le hitanareo le feonanako be ranotrano. Saika parainy andro mihitsy tsika tato nanadio andreny korotana be reny. Fa tena enjana aloha iny alina iny. So ihany fa meko an'le fanafody fampatoriana izy dia tsy naharesy ambony tany tamin'ny fanadiovana natao tao. Ary nanahoana marina kiny paozin'ny fomaraina tao nahita ny trano lamina be sady tsy nisy le soratra nosoratana tamin'ny ketchup intsony. Nga tsy gaga be no maraina hoe fatao milamina be ny trano ry Kolona. Sa etsakilany sady manamafy sy mitantara ny zavatra nahazo azy alina ihany. Fa misy fotoana mitady ho fetsy ihany le indri. Mody tetsy ino hoe tsy tena lolo fa olombelona ihany no ambadika. Ka normalina be zany satria hianitra tsy ino an'izany koa dia tsy maintsy na memoralina tany hoe olombelona ny ao ambadika ireny fa tsy lolo zany. Maranitra sy tsy manaikinambena neny kalan'iny. Fa zany aloha ihany fa inona indray zany ny plan manaraka ho ketrehintsika reto Tsy milalao elontsontsika fa tonga dia manomana ny plan manaraka avy hatrany. Tsy azo atao mihitsy mantsy miandro fahavalo hiakatra mbotritsika vao hiady hiaro tenitsika fa tonga dia tsika mihitsy manao fanafiana avy hatrany. Tena enjana indray ny zava-misy raha reny tantarainy ditra tamin'ny maraina ireny no misy. Izany hoe tena angatra zany le hita fa tsy olombelona indray. Tena ohatry ny lasa mitady vika kely mihitsy izy Otry. Ary iza kosa mandondona be eo ambany eo izany. Amin'ity andro efa misivy alina. Sao dia mba sanatry dahalo ary izany. Dahalo ve nefa dia andondona fa tsy tonga dia maki varavarana. Anitra, fetra ihany re. Voay fa matiny antsika sady marary. Fetra hono. Fa ahoana koa ary izao. Teny fetra ve izao Eno za ty fa nisy nakakerina dia tafatsoka avy ihany. Voay aloha rehefa sao dia sanatria nisy nanaraka voay ahy. Andriamanitra tena fetra marina izany. Andraso edy ve ty ary fahakalakile Fetra? Fa taiza foana ianao. Anitra, hitako ihany ny zokiko. Efa saika maty tsy nahitanao tsony nisy nakakerina inge zary Anitra dia tahako vola be zareo dia meko ny numero anao ka tsy haiko raha niantsanao ihany izy na tsiko. Tena maloto be sy rovitra akanjo Fetra. Ohatry ny hoe nisy nakakeriny marina mipozina. Raha izany dia tsy marina tokoa zany le eritreritro fa ilandy no ambadiky ny fakanakeriny iny. Anitra, manontany anao nge ahy. Tsy niantso anao nga ho ary eo jolahy niantso mihitsy zareo fa vao teo mpanangonana an'ilay vola be ny tadiavin'ny zareo mihitsy any ahy. Ary ahoana moa zany nahafahanao tany ka? Ndraso fa tantaraiko anao ary ny fandehan'ny rehetra tany fa aleo aloha mba andro sisolo akanjo vetivety akika. Andao ary eny fa isaorana aloha Andriamanitra fa afaka soma tsara tany ianao mba tsy nanino tsy naninona. Fa tsy hitanao nga ty tanako mivanditra mangana be tiry Anitra. Io koa midianako fenamatotra dia tena tsy mba nisy an'io voly mihitsy ve kita ato amin'indry mba hoe ho fanavotanaka ka tsika nenona ny tena tsy nirara indry mihitsy any tena marina tsy nisandrisaina kory ary Anitra. Tsy nieritreritra ny ampandre polisy indrina mba hoe anao fikaroana fa hoe tsy hita ny zandrotry. Jereo nge fa tena naibe tany ahy jereo. Ary tena lasa mifitina be maro ny Fetra fa tsy natafy be tsony. Fetra,
Tsy nieritreritra an'izany efa voasahirana ny saiko any eny amin'ny tokony natao fanavotana anao e. Zany ve ny marina sa zarandria za maty tany mihitsy mba hikalabonandry rery amin'ny ariny dada sinenka a? Fetra fa aza manamary tena tsonondrianitra. Inona ny dikan'ity? Inona ity? oay tole le pozina fatalana aminonao aty ka inona? Mbola mahita valy any sa hitolo-batana a? Tena tratra marina. Izy hoe tsy zany ny marina rehetra. Tsy misy manaiko resy zany eto fa miomandry iry antra. Andrasy fa mbola ty akaiko ty le bara azo ititrano. Tonga de velesiko amin'ity ho safotra any aloha. Inona ny teny? Ka hoana? Velona amin'izay? Iany, vitanao ve? Za zay tsiza fa zandrinao. Anatanao ny fanampatsinay aminao. Ay tokoa moa mbola tsy fantatrao fa tsy piray tapo zany tsika. Tsy taovako tsy volovoloka ianao. Fa izy ianao a? Andraso e, aza maika fa ho tantaraiko anao tsara daholo ny marina rehetra alohany hanomezako anao an'ity pozina tonga de mahafaty eo an'io an'ity e. Fa inona marina e? De tena vitanao ve ry anitra? Ka enoy aloha ary le fendranyty a. Inona ny raha tsy nataoko anao a? Talohany nahatongava an'ity teto ambonin'ny tany de zany sambatra indrindra teto tany. Fa vao tonga tena de nanomboka teo koa ny fijaliako. Tsy azoko e. Fa inona ny antony ka inona? Efa mifanambady aman-taona maro ny ray aman-dreninao tsy nety mifampiteraka. Efa mivady ataona maro izy ireo ny nanangana. Tena nampiataina ary tsy nisy izay nahaory ahy. Ka efa sambatra nge zany ry de mbola inona ihany ry anitra? Sambatra tokoa. Saingy asa na mifanahy masina iza no nametraka nyty tao anaty kibon'ny mamanyity tany ka 12 taona katroka niteraka ty. Ka tsy tokony hahafaly anao za ve ny fahatongavako hoe mba nanana zandry lahy kely ianao ka a? Tsy tiako maizina efa trano mifakely ty e. Satria vao nisy ty de niaina be ny fitiavan'ny dada Sineny ahy. Nataoko dada Sineny any satria tena mitiavo. Ny raisiko toy ny ray aman-dreny niteraka mihitsy. Zaza tsy mbola nanantsiny nge. Farako e. Ndray andro zay a. Andro fetina kalazaina ny aniversena nahafeno 12 taonanao tamin'izay. Nyreko mifampiresaka izy mivady fa ho soratana aminao daholo ny fitopolo isan-jato ny fananana rehetra. Zange sady zana ny tena matera ny sady lahtokana koa e. Ka tsy zaranao za hoe nomena ny 30 Fa zany voalohany ka tsy nety tamiko zany e. Nanomboka teo no niketrako ny paikady rehetra ka ampahafantarako an'ity fa za ihany namono ny ray aman-dren'ity. Tsy valiny ianao ry anitra. Ianao zany ny tombadika ireny loza mpiaraka dinazo ny dada Sineny ireny. Mazava ho azy. Tapahako tany izy e. Fataoriana ny vidanany zareo an'ilay orinasa faran'izay mbola tsy fantatrao akory ny fitsiny. De teo avy hatrany no nataoko niketrika ho famaranana ny andron'izy ireo. Devoly! Mbola miaina teo an'ilanareo ka. Sady anga vitan'izay fa tonga de nisipako avy hatrany nasaiko nitantana an'ilay orinasa. Ditra? Ie, ditra malalako. Dekolona koa zany saika volonareo. Ary tena efa mahafantatra ny tantara rehetra mihitsy anie ity zany fa modigisa fotsiny e. Efa tao anaty plan mihitsy ny hoe rehefa maty tena sy lany de anjara indray. Satria ditra fa tsy azy. Zany tsy namelako azy soratra tamin'ny mihitsy. Efa tsy martinareo landy. Satria nareo mevitra fa ohatrin'ny akoa ny olona ka azo volonvolona fahatany amin'izao. Tsy maty fa mbola tia ively tia somatsara. Ary efa voaraiko daholo ny enregistrement any zavatra rehetra lazainao teo a. Aza mihetsika tsona voadidina polisy ny manodidina. Mpamadika manakavy! De sahanao milaza fa zay indray ny mpamadika nefa tena ny tena mena ranataranaka eo. Aleoko maty toy izay gadra mandrapafatiko izany e. Aleoko misotro ny aleoko maty. Iantra, loza fa gony dolo le pozina teny an-tanandry laty a. Inona natao? Tsy nisevitra tsony io fetra. Efa mivoaka raha be ny vavany. Otra le pozina saina. Pozina fatala! Io le soratra.
Morditra, le tovolana fatifaty afahiny, le tomboly sy fona veakanjona taratany izany. Zay sisa. Sakandidratsoндra karazana fampitahorana natao tamin'ny rehetra isan-kalina ka nitarika azy ho lasa talatanteraka. Soa ihany fa misy Andriamanitra ary ny olombarina tsy mba lavo izany eo anatrihan-dratsy fanahy. Na dia mafiasa ny fieretana tamin'izany, misy farany daholo ny ratsy atao rehetra. Nitarika an'izao fahafoazana rehetra izao izany dia le poizina Poizina fatale! Poizina fatale! Tantaraku